so dia misy fanontaniana aloha ho antsika rehetra izay tany amin'ny sisi so dia misy zavatra mila izay koa mantsy ilay fampianarany fifanakalozana izay ny anisan'ny tombony lehibe an'ny mpianatra Jesosy. Mpianatra Jesosy mazoto manontany an'i Jesosy lazaonay izy ny hevitry ny fanoharana hoe risaky miteny ny tompo dia tsy azony dia manontany izy inona ny hevitry ny fanoharana ahoana zao dia ny tompo mampianatra. Fa ankehitriny be da be ny fotoam-pivavahana ny lazako azy miteny fotsiny ny olona anankiray miteny ka hatramin'ny voalohany dia miteny foana izy mandritry ny ray taona dia tsisy mametram-panontaniana mihitsy dia tsisy mamaly mihitsy dia tsy izay tsika mila mifanakalo échange fa tsy fivavahana monotone fivavahana lasa vesatra be zany lasa didy be lasa misy zavatra petraka fotsiny ao amin'ny fonao dia na dia tsy fantatro akory na dia tsy takatro akory ara dia ikenao fotsiny dia tsy izay ny tompo fanakaloza misy taona ry izy avela mpianatra mihitsy no mampotra ho azy ny zeritreriny ao ahoana ho izy ny famakinao azy dia raha ohatra lefa niteny zao le fariseo dia le fariseo ihany nasainy namaly ahoana ho izy ny voasoratra dia ahoana ny famakinao azy ary be da be ny olona mamaky baiboly dia hafa ny famakiny azy tsika rehetra io mamaky baiboly daholo fa hafa daholo ny famakiny olona azy izay natonga ny secte lasa mizara hafa ny famakiny baiboly tsy araka ny teny soratra masina dia raha misy fanontaniana dia afaka valiana arakaraka ny fanomezam-pahasoavan'ny tompo tsy voatery hoe ao ay daholo satria Paoly ny teny izao sombitsomby ny ainareo tsy ay daholo zany misy zavatra tsy ho takatra mihitsy fa rehefa mandeha ny fotoana dia misy zavatra miseho misy révélation tsikelikely dia voavalo azy ny mpandehanana eny le izy tsy misy mazava daholo sotra betsaka ny fanontaniana ny efa be elaela ihany izy ity nitady fa tsy nety voapetrako tamin'ireny fanontaniana taloha reny hoe misy le resaka hoe jiosy hoe ny amin'ny jiosy aloha vo amin'ny jentilisa ohatra ao amin'ny romanina zao misy amin'izay romanina toko faharoa andininy fasivy dia hoe ia fakitsika kely romanina toko fasivy andininy toko faharoa andininy sivy ie fakiko andininy fafolo fa voninahitra sy laza ry fiadanana kosa ny olona rehetra zay manao tsara amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa koa fa tsy misy fizatavan'ny olona amin'Andriamanitra. Ny zavatra tena tokony fantatsika Jesosy rehefa nisaka tamin'ilay vehivavy Samaritanina dia izy avy amin'ny jiosy izy mifamonjena dia ny tompo misy taona nisy vehivavy tany faritany Sidona nitratra mifanahy ratsy ny zanany dia nivavaka tamin'i Jesosy mba avonjeo reo izy fa mijaly loatra ny zanako vavy dia izy dia tsy namaly azy izy Jesosy dia avy eo nytenitenin'i Jesosy tena nagaga be satria izy hoe tsy nirana izy afa-tsy amin'ny indroverin'ny Israely dia tsy mety izy raha manome mofon-jaza ho an'ny ambokely. Jesosy tamin'izy teto tany jiosy dia Jesosy voalohany indrindra monjy ny jiosy zay zany ny mission dia rehefa nanda azy ny jiosy dia zay izy vao nakany firenena hafa zay le izy misy taona ny Galatiana ihany miteny an'izao izy hoe teraka tambany lalàna izy hamonjena izay ambany lalàna. Jesosy nanaraka ny lalàna ihany koa zay mahatonga Jesosy rehefa misy sitrana miboka izy mandehana miseho ampisorona misy taona izy mandoa ny dinary zany hoe jiosy foana aloha zany ny voalohany indrindra
zay zany ny amin'Andriamanitra satria jiosy no mena fanekena voalohany fa rehefa nanda azy am'izay ny jiosy dia nisy fotoana mamakina Matthieu 1:20 dia hoe esorona aminareo izy ny fanjakan'Andriamanitra dia omena any amin'ny firenena mavokatra miala nenina tamin'ny jiosy zany Andriamanitra dia io koa indraindray mahadiso hevitra ny kristianina hoe tsika lasa jiosy vaovao tsika tsy jiosy zany mihitsy tsy baiboly zany raha mamaky tsika ny Romana 2:20 dia voasoratra hoe Andriamanitra izy tsy nanadino ny olony izay efa fatany rahateo. Fakitsika kely ne zay. Romana 2:20. Dia hoy izao, sao narian'Andriamanitra ny olony sanatria zany, fa izao koa Israelita tahaka ny Abraham avy amin'ny firenen'ny Benjamita. Andriamanitra tsy nanary ny olony izay efa fatany rahateo. Satria io misy taona ty amin'ny Matthieu 2:20 vakitsika. Matthieu 2:20 andininy 7:70. Matthieu 2:20 andininy 7:70. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe sorona aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahafokatra ny voany. Io Jesosy le niteny alohan'io izy andeha hiakatra dia nahita aviavy. Dia rehefa nahita aviavy izy dia nanozony ny aviavy Israely. Dia nasy napetrak'Andriamanitra ny jiosy any amin'ny Leviticus any amin'ny Deutéronomie dia miteny hoe ny jiosy napetrak'Andriamanitra ho fahazavana zao tontolo zao dia tsy natateraka an'izay izy. Tsisy vokatra. Dia tezitra Andriamanitra dia nisorona ny ala aminy izay nahatonga ny jiosy nandritra ny 2 arivo taona ara-tantara niparitaka ny mpitehan'ny Romana. Dia rehefa avy eo voalaza ny Baiboly any amin'ny Romana 2:20 rehefa ho avy Jesosy dia hamonjy ny jiosy ny sisa zany hoe tsy jiosy rehetrarehetra hitantsika io fa jiosy sisa zay sisa tsy maintsy jiosy mihinana Jesosy zany fa araka ny tenin'ny tompo amaly le fanontaniana teo hoe zaho izy ny tompo tsy tonga aloha afa-tsy amin'ny ondry verin'ny Israely zay zany. Dia rehefa nandany jiosy dia lasa izy nakany amin'ny jetilisa am'izay. Tsy haiko na mazava. Ie. Dia eo amin'izay hoe jiosy zay misy fandaharana matetika amin'ny fahitalavitra misy mivoy mihitsy hoe gasy jiosy dia aiza ho aiza fipetraka izay. Tsara fipetraka be le fanontaniana. Io koa amin'izao fotoana izao mampirorosaina ny olona. Jesosy rehefa tonga izy tsy mba nitory hoe jiosy zany. Any amin'ny Titos sy Timothée any dia miteny hoe ny anganigan'ny jiosy izy dia laova mahatonga ady hevitra be. Ny tantara ny taranaka ny jiosy izy tsy mitondra fampandrosoana zany fa mady hevitra be. Tsy tsika gasy rery ny jiosy. Ny firenena rehetrareran'izao tontolo izao dia misy jiosy daholo. Ouganda, Kenya, Rwanda, Ethiopiana, Seba, mpanjaka vavin'ny Seba. Fantatrareo tantaran'ny le vehivavy mpanjaka nakany amin'ny Solomona iny. Le mpanjaka avy any mpanjaka ny Seba. Seba zany Ethiopia. Dia io nananjanaka. Zay ny mahatonga hoe misy tandaty Ethiopiana. Azonareo rehefa mamaky ny tantaranareo amin'ny tantara amin'ny ao amin'ny Baiboly dia hoe misy tandaty Ethiopiana. Ary rehefa miverina amin'ny tany ny jiosy nalainy daholo ny Ethiopiana rehetrarehetra izay jiosy taranaka an'io andriana io. Misy mainty hoditra jiosy. Tsy tsika rery ny jiosy satria nandritry ny 2 arivo taona. Be da be zany taranaka 2 arivo taona zany 40 taona ny taranaka ray amin'ny Baiboly. Ohatra hoe rehefa nandeha nakany amin'ny nandika ny lalàna iny nandika ny lalàn'Andriamanitra ny Israely dia izy hoe 40 taona reto taranaka rehetrareto izy ataoko ringana daholo 40 taona. Dia tareo hoe 40 taona nandritra ny 2 arivo taona zany ny jiosy miparitaka iran'izao tontolo izao. Misy nakaty amintsika. Zay le mahatonga le Andribabe, Andriana, Rabin mantsy mpampianatra. Andriana Rabin zany zay mahatonga Andribabe. Azonareo? Ny tenintsika io misy teny jiosy ohatra hoe tany zany zao zay mahatonga hoe Afghanistan, Turkistan, le tany, terre. Azonareo? Fa tsy izany akory ny zava-dehibe. Fa reny rehetrarehetra reny fahalalana beaty fotsiny, soratra mamono, tsy mitondra famonjena. Ary ny mahadangereux azy dia zao mahatonga ny olona iveranao fombafomba ny jiosy. Fa tsy fombafomba ny jiosy no mavonjy. Efa mpitehan'i Jesosy reny, zany hoe ny resaka io fisoronana ny jiosy io zany efa tsy rentsony. Raha mamaky tsika amin'ny testamenta vaovao
dia izy hoe fanompotehan Jesosy ny didy izay nisy lalàna nisy fisarahana zany hoe tsy ny didy folo aloha ny simba satria misy koa mitory an'izany hoe rava ny didy folo io a tsy hita amin'ny andro Mosesy akory nisy azy fa raha mamaky nareo rehefa namono olo Kainy dia nanoto dia tezitra Andriamanitra fahotana nisy talohan'ny lalàna Paolo miteny izany ny fahotana izy dia nisy talohan'ny lalàna zany hoe ilay lalàna ara-moraly aza mamono olona aza mangalatra aza mitsangana efa nisy talohan'ny Mosesy dia rehefa maty Jesosy a mbola mijanona foana ireny satria Paolo miteny izao alaviry ny fitsangatsangana tsy niteny mihitsy izy raha fa fitsangatsangana zanareo zany hoe didy folo a mitoetra foana ny le ara-moraly ny tiako tenenina fa izay momba ny fisoroana ny jiosy ny rava ohatrany hoe ny resaka sabata ny ampafolo-karena ny sorona Jean roatra zany rava fa ny resaka ara-moraly tsy isy didy folo tamin'ny Abrahama tsy nanaraka amin'ny Levitikosiany zany Abrahama fa nefany nahazo famonjeny izy dia io zany dangereux be fa vakiko kely ny any amin'ny Titosy Titosy a toko voalohany andiny 17. Titosy a toko voalohany andiny 17. Titosy toko voalohany andiny 17. Marina izany vavolombelona izany ary noho izany dia anaro mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana tsy mitandrina ny anganongan'ny jiosy sy ny didiny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana dia raha mamaky izay tsika ny toko 7 andony 7 fa alaviry izy ny fanontaniana taladala sy ny tantaram-pirazanana sy ny fifandirana ny ady amin'ny teny lalàna fa tsy mahasoa sady zava-pony zany tanareo tsara le teniny zany hoe io resaka jiosy tantaram-pirazanana hoe efa nisy hatramin'izay io dia izy Paolo hoe tsy mitondra fandrosoana ozy izy misy taona meno ohatr'ireny zany mba ahafantarako hoe ahoana le fampianarany zareo dia hitako mihitsy hoe fahalalana be tsy afaka raha mpisotro taoko ianao mena an'ireny tsy afaka ataoko zany raha ohatra ianao mijangajanga mena ireny tsy afaka fijangajanga zany satria manino tsy miteraka fampandrosoana ara-panahy zany ilay izy fahalalana be ato fotsiny dia tsy mahasoa ny filazantsara tena izy Paul tsy miteny resaka jiosy zany fa Paul raha vao maikankiany ny jiosy fa ny zavatra nitorian'i Paul dia azo fijalian'i Jesosy fahamasinana fahamarinana fialana amin'ny fahotana zay foana ny filazantsara fa ho avy ny fotoanany hoe hiveriny io satria misy an'ilay herinandro amin'ny Daniel fotoanany jiosy verina amin'ny lalàna zany ny jiosy dia zao tontolo izao mihitsy koa mety ho tratran'izay haiko na mazava zany ireny tsy dia mahasoa fahalalana raha ohatra hoe ataontsika an-tsaina fotsiny izy tsy maninona fa raha resaka ara-panahy tsy mampandroso na betabe misy miteny hoe Yahoshua ohatr'izany fa tsy mampandroso ara-panahy zany le loatra an'ireny tsy hoe kory rehefa eo Yahoshua zay koa mantsy misy mitory an'izany hoe rehefa Yahoshua ny fifandraisana amin'ny Jesosy io zany intimité nisy jiosy nandroaka devoly tamin'ny anaran'i Jesosy amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 izay jiosy ireo ampisorona amin'ny anaran'i Jesosy fa teny original izy Yahoshua ary manaraka mihitsika anao fampianarana zay fa tsy niraika ny devoly satria manino satria le jiosy tsy manana fifandraisana amin'ny tompo fa mitory fotsiny ohatr'izao hoe vao mamandroaka anao amin'ny devoly izy amin'ny anarany satria jiosy tsy miteny any zany fa Yahoshua ny fihafantarany azy dia izy le devoly zao ny teniny ndao vakitsika kely zay asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko 7. Asan'ny apôstôly toko 7. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny 4. Ary nisy jiosy ary nisy fito mirahalaza anankisikevo jiosy lohampisorona izay nanao izany eo aloha vakiko ambiny 17 ary nisy jiosy sasany piroiroy mamoaka fanahy ratsy izay ninina nona ny anaran'i Jesosy tompo koa teo ambony manana fanahy ratsy ka nanao hoe mampianiana anareo amin'ny Jesosy izay torian'i Paul eo ary nisy fito mirahalaza anankisikevo jiosy lohampisorona izay nanao izany ary ny fanahy ratsy
namalaka nanao hoe fantatry jesosy ary fantatry paoly fa mba iza kosa moa ianareo ary ny lehilahy izay nanana fanarasy dia nisambotra amin'ireo ary naherika naresy azy roa lahy dia nandositra ny ela tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra io zao misy jiosy ary io tsy jiosy tsotsotra fa jiosy mpisorona mpisorona izany le vita tamin'izany zany zanak-arona moa ny mpisorona no tena marina zanak-arona taranaky-arona zany taranaky mpisorona be dia ny aniana ozy izy amin'ny anaran'i jesosy tompo tamin'izany ny anaran'i jesosy io ma tsy nadika tazany ko ma tsy le fampianarana amin'izao hoe adika amin'ny teny jesosy zany fa Yahoshua io tamin'izany eny e zay foana na ny jiosy tsy malala hoe anna fa zay ny anarany original dia io zany nitonona amin'ny anaran'i Yahoshua fa le fomba fiteny hoe mampianiana anareo amin'ny anarany Yahoshua zay torin'i Paoly zany hoe Paoly no mitory an'ny zareo tsy mitory an'i Jesosy fa Paoly mitory an'i Jesosy zany hoe manana fifandraisana amin'ny Jesosy dia Paoly zany hoe na hiteny inona ianao na hiteny inona na anaran'i Jesosy io nataony Yahoshua nanao inona ny fifandraisanao amin'ny Jesosy foana mitondra an'io ny intimité anao fa reto zao afa baraka satria fantatry Paoly izy dia fantatry Jesosy fa nareo mba izy zany hoe amin'ny vava fotsiny le izy dia be tabe mihitsy mandeha amin'ny vava fotsiny amin'izao le mitory ohatrohatran'izay le hoe jiosy Yahoshua fa tsy isy puissance tsy haiko na mazava misy fanontaniana hafa ny anahy le amin'le avariana fahafatesana misy tsy azo kely le azafady le hoe iza zany le tsaraina rehefa ho avy Jesosy satria tamin'ny Jesosy tamin'ny azo fijaliana le niteny hoe anio amiko ihany ianao izy dia eo anamiko any paradisa tamin'le jiolahy ray dia misy koa le tamin'ny Lazarus le mpanan-karena le efa tonga tany an-danitra Lazarus dia le hoe mba irao izy andena kely lelako moa iny donc zany hoe vao maty ve anao dia tonga dia miakatra raha ohatra ny hoe olom-bovonjy zany dia izay le fanontany ie ao baiboly misy teny manao hoe voatendry any olona izy mifantatra mane vitsy dia misy fitsarana raha mako tsika ny any amin'ny apokalypsy dia hoe nahita seza fiandrianana lehibe aho izy sady fotsy dia ny maty izy izy namoaka amin'ny maty tao aminy fiainatsita namoaka amin'ny maty tao aminy dia navelarina ny boky izy dia nisy boky hafa koa mivelarina dia ny olona rehetra izy nankely na lehibe dia samy tsaraina teo ambony seza fiandrianan'ilay nanao akanjo fotsy misy zavatra tokony ho fantatsika rehefa talohan'ny nahafatesan'i Jesosy ao amin'ny baiboly misy ny antsoina hoe fiainatsita Sheol amin'ny teny hébreu talohan'i Jesosy Kristy tompo dia makany fiainatsita daholy ny maty rehetra na i Abrahama na Isaka na Jakoba na iza makany daholy io any ambany indrindra raha mamaky tsika hoe any fiainatsita any amin'ny misy verset be dabe milaza an'izay fiainatsita any ambany indrindra ozy izy tamin'i Jesosy Kristy tompony tantaran'ny Lazarus le mpanan-karena vao fantatra hoe misy inona kay ny fiainatsita dia voalaza mihitsy fa mizara roa ny fiainatsita Jesosy mbola tsy maty tamin'ny azo fijaliana tamin'io misy ozy izy ny ohatratrany Abrahama dia misy izy ny amin'le mpanan-karena le misy fijaliana lehibe dia misy tevana eo nampisaraka azy dia rehefa maty Jesosy dia voasoratra ao amin'ny maty io fa maro ny olona masina no nitsangana ireo le ry Abrahama sy ny tariny satria Jesosy raha mamaky amin'ny Petera tsika dia lasa izy nidina tany amin'ny io toerana io Petera izy miteny izay naka ny zareo tao dia napetraka azy tany an-danitra dia raha misy olona maty ankehitriny zany raha ao amin'ny tompo dia makany an-danitra fa tsy makany amin'ny fiainatsita intsony fa raha misy olona tsy mino dia makao amin'ny fiainatsita ao amin'ny helo zara roa ndray helo ohatra ny Abrahama ny helo samy hafa ny antsoina hoe solifara mirehatra afo dia ny olona rehetra izay tsy manana Jesosy zany ankehitriny raha maty dia mijanona amin'io toerana io dia rehefa tonga amin'izay Jesosy voaka atao daholo ireo olona ao amin'ny helo ireo dia atsipy any amin'ny fary mirehitra afo zay ny fahafatesana faharoa misy fitsarana ka misy fitsarana ka any an-danitra tsy voatsara ka fa tsika misy fitsaran'i Kristy Paoly miteny an'izay fantatrareo fa tsika rehetra samy hita hiariary amin'ny fitsaran'i Kristy zany hoe tsika io ny efa fitsarantsika resaka loka fa tsy resaka hoe fitsarana antsika ny izao ny fitsarana tadio foana ny fitsarana dia misy sazy raha mihinan Jesosy ianao efa nitotona ny fitsarana dia ny sazy iza nandray azy Jesosy zay mahatonga hoe tsika tsy ho tsaraina hoe ho elohana fa tsika ho tsaraina araka ny asany zay mahatonga ny Paoly le miteny hoe zaho izy nanao fanorenana
tahaka ny mpanao fandrenana nomen'Andriamanitra tolontsaina mafandrenana. Jesosy izy mifandrenana. Aoka izy ny olona rehetra samy hanao fandrenana eo amboniny, na mololo, na hazo, na volamena, na volafotsy. Fa antsika rehetra izy dia ho tsaraina amin'ny asany dia hisy afo izy a. Dia raha maritra amin'ny afo izy ny lasan'ny olona dia nahazo tombony izy. Fa raha ohatra kosa ka levon'ny afo izy ny asany a dia voy izy fa ny tena no vonjeny. Zany hoe voavonjy any izy. Zay le kristiana tsy manao ininona ho an'ny tompo mihitsy e. Fa voavonjy ohatra n'le Jolay iny zao le iny tsy hitovy amin'ny Paul mihitsy. Fa tsika izay manao asan'ny tompo a misy jugement ny tompo. Resaka inona nataonao nanahoana ny talenta didinareo le talenta. Dia raha vao tsy metsika mihitsy tsy sy nazonao voavonjy ny tenanao. Na any amin'ny lanitra io ara misy toerana samihafa. Zay mahatonga mpianatry ny tompo miteny hoe aleo zay mba hipetraka amin'ny akavianao sy akavananao. Misy ny taberna kelin'Andriamanitra iny dia image ny lanitra. Satria rehefa nomen'Andriamanitra an'iny Mosesy dia izy aoka izy mba ataonao araka ny endrika an'izay hitanao any an-danitra. Any zany hoe misy ny Jerosalema vaovao, reny zany e. Misy ny tena akaikin'Andriamanitra, misy ny aty amin'ny kianja fotsiny a, misy ny ohatr'izay. Satria Andriamanitra marina. Tsy hitovy mihitsy amin'ny Paul tsika. Azanareo? Tsy hitovy amin'ny Paul zany. Fa ny fitsarana amin'ilay olona ato a tsaraina ho amelohana. Zany hoe rehefa any ianao zany efa vita e. Rehefa any amin'ny elo zany efa tsisy hevitra intsony. Fa misy an'ilay jugement lehibe. Dia eo amin'izay arakaraka ny degré satria ao koa fantatsika fa misy koa ny degré any amin'ny elo. Tsy mitovy mihitsy koa ho an'ny Hitler ohatra. Sy amin'ny olona ohatra ny hoe nandainga sy nangalatra samy any amin'ny elo ihany ireo. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe lozanao ary kôrozina ao sy Kapernao. Fa raha mba tany Sodoma sy Gomora izy natao zao asa rehetra dia efa mibebaka eo izy dia nareo izy mafimafy kokoa mahazo anareo amin'ny andro fitsarana. Zany hoe misy mafimafy kokoa zany le degré na any amin'ny elo ary. Fa io naiza tsy tsara ny any amin'ny elo. Ny elo zany dia toerana tsisy an'Andriamanitra. Ny fahatezeran'Andriamanitra ny any. Andriamanitra mbola mpanjaka any. Raha maka ny apokalipsy tsika dia izy hoe katrany ambanin'ny tany satria ny ambanin'ny tany ny elo. Amintsika amin'ny teny zay mahatonga hoe mafy be. Io tsy haiko monde hafa zany spirituel. Zany hoe ara-panahy io tsy afaka refesitsika. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra dia any amin'ny fiaina tsy hita ambany indrindra, any amin'ny maizina, any amin'ny lalina. Baiboly raha vao manao an'izay dia ao koa fantareo fa mitenin'ny elo izy. Raha maka ny tantaran'ny Job tsika dia misy fotoana Job nahita vision-ny elo. Rehefa anatin'ny fahoriana. Zao izy nataonao voafatotra, nampidinao any an-davaka, atao amin'ny nidy, atao amin'ny vy. Resaka elo zany. Mampatahotra ianao izy amin'ny alina. Resaka elo zany. Maizina izy tsy mahita inona be da be no nary Davida koa rehefa tratra amin'ny fahoriana dia misy fotoana izy amin'andro indray dia miresaka momba ny elo. Dia ny elo dia any amin'ny apokalipsy zay le teneniko teo hoe na ny any ambany tany ary izy makalaza miondrika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny elo zany toerana anankiray tsisy an'Andriamanitra, tsisy ny Andriamanitra zao miteny hoe manome hery sy aina ao antsika izy. Any amin'ny salama izy miteny zay. Any amin'ny elo ny olona any tsisy aina. Tsisy aina, tsisy ninona, tsisy ohatrany hoe sepotra e. Tsisy hery. Misy fotoana moa le olona mijoro vavolombelona reny dia misy fotoana mihaino ihany a. Misy no sasany mitory zavatra tsy izy. Fa misy hitako izy ara-baiboly ny zavatra tory iny. Dia miteny hoe miezaka mitsoaka hono izy fa tsy tafatsoaka. Mandady mihitsy izy mitsoaka an'ilay fanaratsy fa tsy tafavoaka satria tsisy hery ao izy. Ohatran'ireny olona mararina ritry tratra ny fatigue générale reny. Tsisy rivotra any. Zany hoe zavatra rehetra hitantsika rehetra tsisy any, tsisy zava-maitso any a. Maizina. Maizina azy tsapain'ny tanana tsika mbola tsy nahita an'izany fa nisy fotoana nataon'Andriamanitra an'izay kely tao Egypte. Tsapain'ny tanana zany hoe raha ataonao ohatra zao. Matevina zany. Tsy mahita ininona mihitsy ianao fa zao ny fanahinao any ambony be. Zany hoe fantatrao hoe misy devoly manenjika zany fantatrao daholo ny olona mikikika io mitsofoka any anatinao satria ianao efa fanahany. Fa tsy ohatratsika zao ambony be. Le elo zany zavatra mampatahotra. Fa io moa araka ny fampianarana ataontsika foana hoe zay Andriamanitra zay. Andriamanitra ary Jesosy mitory ny elo a. Ankehitriny mantsy tsy hentsony zany fampianarana zany fa raha mamaky baiboly nareo dia izy mihitsy ny tompo hoe raha ny tananao izy manahirana anao tapao mihitsy aloha hiala. Fa tsaratsara izy nidiranao amin'ny fiainana toy izay. Malamina be nefa ianao io any amin'ny elo nefa hijaly any amin'ny elo. Ary ny teneny mihitsy any misy fikitroan'ifo zany a. Rehefa tena marary be ny olona dia mikatona ho azy masoarany io. Azonareo? Matetika le any ireny manao an'izay rehefa ohatra hoe trindromina misy olona le tonga dia mikitro nify. Marary zany. Ny elo tsisy fahazavana satria Jesosy mifahazavana zao tontolo zao. Tsisy masoandro ratsy. Na ny fofo tena ratsy be zany fa tsy hoe mampatahotra anareo fa zay le fahatezeran'Andriamanitra hoe araka ny tenin'ny mpaminany hoe matahotra izy ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Andriamanitra izy dia afo mandevona.
ary tsisy pite ny olona rehetra mitady vonjy daholo fa tsisy vonjy tsony vao namaky an'izay mihitsy tamin'ny maly ny ao amin'ny salamy izy zay 88 sa 89 tsy tadidiko tsara izy izy any amin'ny fiaina-tsy tao izy ny deranao hotoriana any amin'ny hafa aveo hotoriana any amin'ny maty veo izy ny famindram-ponao hotoriana any amin'ny lalina aveo izy ny fahatsaranao dia mpitory-teny koa miteny izany any amin'ny elo any tsy misy filazantsara toriana zany ntsony any zay le anio raha hen'ny feonareo dia okana aza manamafy fonareo fa raha mbola hoe atao hoe anio dia misy ny fotoana mitadiavany Jehovah dia mbola hita izy miantsony anarany dia mbola akaiky izy fa maro-po tokoa izy manome famindram-po amin'ny fahavelomana zany fa zay no mahatonga ny zay le teneniko hoe be da be ny olona mamaky baiboly dia tsy tiany le elo dia asorony dia manao fampianarana hafa izy zay no nahatonga ny témoin de Jéhovah témoin de Jéhovah dia tsy mino ny elo tsy tadidiko ny adventiste ohatra mitovitovy an'izay raha tsy diso témoin de Jéhovah aloha no tena fantatro satria ny namorona ny témoin de Jéhovah dia Charles Taze Russell zay izy io nitetitety fiangonana maromaro dia rehefa namaky baiboly amin'izay izy dia isaky mahita ny elo izy dia tsy tiany dia izy zaho izy raha nirina any asoroko amin'ny fampianarana fa tsy Andriamanitra Andriamanitra izy be fitiavana dia zay le teneniko nareo tsy baiboly zany fa tsy zay fotsiny Andriamanitra satria nisy taona nitory tamin'ny fianakaviako témoin de Jéhovah dia tonga dia izay mihitsy ny teneniny hoe ahoana izy ny andoroko ny zanako avy andoro ny zanako any amin'ny elo dia zay le misaina amin'ny nofo sy rà tadio foana iny fa marina tadio fa tsika nateraka olombelona raha maky ny Jaona toko voalohany fa tsika misafidy nateraka Andriamanitra zany tsika dofisy tsy zanak'Andriamanitra zany dia voly ny rainareo izy ny tompo satria izay zavatra nataon'ny rainareo nataonareo ka hatramin'ny voalohany jiosy ny tenenina zany zany tsika vao tonga ato mandangy mangalatra tsy zanak'Andriamanitra zany fa rehefa tonga ny fotoana mibebaka tsika ny safiditsika ho zanak'Andriamanitra tsy zanak'Andriamanitra zany any amin'ny elo donc zany raha misy olona any amin'ny elo tsy zanak'Andriamanitra ifa zanaky ny devoly fa tsy zanak'Andriamanitra na ny ray aza zanak'Andriamanitra ny tratra ny ray tsy haiko na mazava tsy dia mbola misy fanontaniana nareo ny ahy eo amin'le resaka ray zanaka fanamasina no efa nisy fampianarana an'izay fa misy tsy mazava kely any satria ny baiboly raha vao miteny zany izy mame an'iny image iny foana hoe ray ohatran'ny hoe Andriamanitra dia zanaka Jesosy dia naterany nofo zany tonga nofo izy nefa Andriamanitra tonga nofo ihany dia le fampianarana moa zany efa mazava be mamaky le baiboly hoe Jesosy ihany ray zanaka izy ihany le fanamasina Andriamanitra dia izy ihany le mampagagana tsy hoe mampagagana fa tsy azoko fotsiny le presque ny ao baiboly mampiseho an'izay image foana hoe ohatran'ny hoe raha vao mivavaka zany zao ny kristiana raha vao anonona an'izay dia tsy maintsy ohatran'ny hoe tonga ao an-tsaina foana izay sary zay ohatran'ny hoe misy Andriamanitra satria Andriamanitra koa efa tany amin'ny testamenta taloha fa i Jesosy taty amin'ny testamenta vaovao ny tonga izy tety amin'ny nofo dia ohatrohatry ny ahoana no anara-panahany zany satria nisy jerikely tamin'ny internet zay za mijerijery an'le foana misy zareo silamo mitoro mihitsy any ivelany any dia le mametraka hoe tsy Jesosy ny mameny argument zany izy nareo kristiana ozy izy dia aroana ro izy ifantsika ao an-dohanareo ny raha vao hiteny ray zanaka fanamasina dia misy zavatra anankitelo zany ozy izy mihodeode amin'ny lohanareo dia aiza ho aiza amin'izay hoe izy zay ie efa anaty programme mihitsy ny ampianatra an'izay naiky hoe atao amin'ny heriny na mety amin'ny tapabolana fa maly kely an'izay marina mihitsy zany Jesosy ny teny izao hoe manao amin'ny Luka amin'ny Matthieu toko 5:20 hoe mandehana izy ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina zay ny tenenina zay ihany nahitantsika ana izy tonga dia miaraka izy telo dia misy koa any amin'ny tsaiko na any amin'ny hébreu le hoe misy anankitelo izy mifanaka tsara ny rano ny ra ny afo raha tsy diso fa raha mamaky andimba baiboly ity nareo tsy mahita trinité ato aloha tsika na reny théologie mahay reny tena miteny izany hoe tsisy trinité ty misy fivavahana telo monothéiste eto tany ny akoatra izay betsaka Andriamanitra ohatra ny hindoista zany manana Andriamanitra be da be Shiva tsy haiko daholo Vishnu ny Bouddha ny anazy ka hatramin'ny hazo Andriamanitra ny any amin'ny japonais any efa ho anarivo safiriny Andriamanitra
ny Andriamanitra mino hoe mahan'Andriamanitra tokana dia ny jiosy judaïsme dia ny silamo dia ny kristianina tena izy aloha hoe tena izy satria io rehefa avy eo miteny ny silamo izay mihitsiny hoana Andriamanitra nareo anankitelo fa ny jiosy ara tsy mino ary ireny tsy no jiosy ny kristianisme satria ny kristianina anankitelo dia misy taona mihitsy rehefa mivavaka taloha ahoana marina ry izy ity to anankitelo iza marina ny teny fotsiny amin'Andriamanitra ray ve dia avy eo misaotra na amin'ny anaran'i Jesosy dia ahoana ny fanahy masina tonga indray ny pentekôtista dia nametraka be ny fanahy masina dia lasa somary nijanonjanona kely indray Jesosy Kristy to lasa mifamaofao be zany le izy izay ny tena marina fa ny nagaga dia izao rehefa nanao batisa ny mpianatry ny tompo tsy niteny mihitsy izy tsy mahita batisa zany tsika ao na ny ray aza hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina fakitsika daholo hoe natao mpianatra batisa nefa ny tompo niteny hoe manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia voalohany nanao batisa Petera asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa andony fa 13 fakitsika kely no le Matio le Matio le Jesosy miteny an'iny hoe manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina andiny fa 20 Matio toko fa 20 andiny fa 20 Matio toko fa 20 andiny fa 20 ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy izay rehetra hitandrina izay rehetra nadiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva mandrapataperan'izao tontolo izao izay le baiko ny tompo izay manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia tonga amin'izay Petera asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 17 asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 17 de 37 17 zafady ary raha nahendry izany ny olona dia voatsindrina tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay ary io Petera tamin'ny mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ilkareo izy tsy miteny atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina fa amin'ny anaran'i Jesosy dia misy batisa indray koa ao amaky indray tsika aty amin'ny toko fa 9 asan'ny apôstôly toko fa 9 asan'ny apôstôly toko fa 9 andiny fa 19 vakiko hatramin'ny 14 alon'ireny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria fa nandray ny tenin'Andriamanitra dia naniraka ny Petera sy Jaona izy akany aminy no nitafidina tany izy ireo lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisan'ny fanahy masina fa tsy mbola nisy nilatsahana izy na dia iray kory aza fa natao batisa tamin'ny anaran'ny Jesosy tompo ihany io koa izy tsy miteny natao batisa tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina dia mandeha indray tsika amin'ny Cornelio toko fa 10 asan'ny apôstôly toko fa 10 andiny fa 47 dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay fa nandray ny fanahy masina tahaka ntsika koa dia nasaina natao batisa tamin'ny anaran'ny Jesosy Kristy izy dia be da be le
natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe mpianatra tsy nanao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary fanampana izany. Ny Ray ny Zanaka ny fanahy masina dia andraikitra. Tsy anarana. Ohatra zao hoe Rain'ny Larion, Rain'ny isa ny anaran'ny Kalona. Rain'ny Kalona. Tsy anarana, fa ny anarany ireo zao dia Larion. Samy hafa be a. Tsika zao samy ray daholo izay manan-janaka. Fa ny anarako zao misa ohatra. Ny Ray andraikitra, ny Zanaka koa andraikitra. Hoe za zao zanaky ny dadanay, fanahy masina koa. Fa ny anarana izay misy hery sy fahefana izy Paoly dia Jesosy Kristy Tompo. Ohatra, raha manana vola zao any amin'ny seky, ohatra nanany Lario vola dia namiana vola amin'izay Lario. Hoe ty le vola nindramiko. Dia zany efa mbola nanany dadako vola. Toy izy hoe aza atao amin'ny anarako fa ataovy amin'ny anaran'ny Raiko. Dia raha zao ny teneniko ny Lario, ataovy amin'ny anaran'ny Raiko. Zay le Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Na hoentiko any amin'ny banky iny aho izy mibanky hoe tsy anarana anie ty ina iza ny anaran'ny Rainao. Tsy mivoaka ny vola satria tsisy fahefana. Fa raha atao hoe ataovy amin'ny anaran'ny Randrianirina Boto, zay ny anaran'ny dadako, dia mivoaka ilay izy dia misy fahefana. Zay le izy. Tsy haiko nazany Lario. Zany hoe ny anarana ny misy hery sy fahefana dia Jesosy, fa tsy ny Ray. Tsisy mamoaka démonie amin'ny anaran'ny Ray zany ao amin'ny Baiboly. Tsisy zany. Tsisy olona mamoaka démonie amin'ny alalan'ny fanahy masina zany koa. Fa amin'ny anaran'i Jesosy, zay mahatonga Jesosy ny teny angataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia omeko anareo zany. Azonareo ilay izy. Io anarana io zao raha mamaky ny testamenta taloha tsika, ny anarana any alohan'ny testamenta taloha rehetra dia Jehovah ny fahafantarantsika azy. Fa io tsy Jehovah raha ny tena original fa tsy hay tononona. YHWH. Tsisy mahay manonona an'izany. Zay ny anaran'Andriamanitra tena izy. Dia lasa natao ilay izy nasiana zanatsoratra mba hahay hanonona azy dia natao hoe Yahvé na hoe Yahva na hoe Jehovah. Dia ny Jiosy ary tsy mahasahy manonona an'io satria misy didin'Andriamanitra manao hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa ataon'i Jehovah tsy manan-tsiny izay manonona ny anarany. Dia ny Jiosy rehefa nanao an'io dia novainy ilay statut nataony hoe Hachem le nom. Dia ny Jiosy ary rehefa manoratra Baiboly ohatra zany taloha dia na izy maka fanondro volafotsy satria masina loatra ny anaran'Andriamanitra dia mataony ohatra izao eo ny Torah na manasa tanana izy aky mandalo amin'ilay anaran'Andriamanitra. Fa zany no fombafomba daholo. Dia nefa izao ny tenenin'ny ten'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha, ho avy ny andro ahafantaran'olona ny anarako. Dia Paoly amin'izay rehefa nitony hoe tsy misy anarana hafa izy mena ny olona ambony ny anarana rehetra. Afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Zany hoe na le anaran'ny Yahvé arany mbola tsy ambony ny anaran'i Jesosy. Io anaran'i Jesosy io dia le Yahvé no mpamonjy. YHWH no mpamonjy. Jesosy ny ten'Andriamanitra. Anao fampianarana be amin'izay tsika satria efa anaty programme zay satria misy fotoana efa andresahana tamin'ny rahalahy tantely mihitsy zay dia hoe tsara anao an'izay fampianarana izay. Zany hoe ny Ray Zanaka fanahy masina andraikitra. Za zao dadankesy zany ampiasana misy andraikitra sahanko zany efa ny zanaky ny dadanay. Andriamanitra koa fantatsika efa tsy voafehan'ny saintsika zany. Eo koa mantsy ny tena mahatonga antsika zany. Misy fotoana tsika mieritreritr'Andriamanitra ohatra ny olona. Dia makamaka sarisary ohatran'ny hoe olona. Fa Andriamanitra dia fanahy. Ary izay mivavaka azy izy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fanahy zany tsisy haiko milaza azy, tsisy zavatra afaka tsapatsapaina zany. Nisy fotoana Andriamanitra io tany amin'ny testament taloha miseho tamin'ny endrika maro samihafa, miseho tamin'ny rivotra, miseho tamin'ny afo. Misy fotoana izy tany an-danitra miteny nefa miteny ety ambony. Misy fotoana izy lasa olona. Mbola ho jerentsika daholo zany. Zay ny antsoina hoe théophanie. Théos Dieu dia fanie fisehony. Dia iny Andriamanitra iny verset anankitelo fotsiny lazandreo fa tsy misy Andriamanitra fa tsy Jesosy. Jaona toko voalohany zao miteny an'izao. Namorona ny Trinité ny Église catholique. Fa raha tatao ny fizohina dia hatrany amin'ny Babylone izy io. Tany amin'ny Nimrod. Babylone zao mivavaka amin'ny star izay dia Nebo dia tsy tadidiko. Bala, Astarte, sotra ny Égyptianina koa ohatrany Osiris, Ra sy ny karazana. Jaona voalohany. Azonareo mahasamy hafa ny anarana sy andraikitra. Andraikitra zany hoe Ray zany. Fa ny anarana hafa. Mefa fantatsika ihany le Jaona voalohany. Toko voalohany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny
dia Andriamanitra. Ny teny izy izy dia Andriamanitra, Jaona voalohany, toko voalohany. Dia 5:4 izy miteny an'izao hoe ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Raha soloanareo zany io teny io dia ataonareo ny Andriamanitra io dia Andriamanitra dia tonga nofo dia nonona tamintsika. Azanareo? Zany hoe in'le Jesosy hitantsika iny Andriamanitra io fa tonga olona. Amin'ny maha olona azy tsy maintsy misafidy izy hoe teraka. Dia nisafidy amin'ny Maria. Nisafidy taranaka izy hatramin'ny alalan'ny Abrahama dia lasa Maria. Dia amin'ny manofo azy misy ray. Zay mahatonga andreo amin'ny Jaona misy taona Jesosy mipetraka amin'ny mazanaka. Nofony io miady anie Jesosy teto tany satria nofontsika io tsika manana zany. Nofontsika io manana filana sitrapo. Jesosy nie tsy te ho faty zany atao Getsemane izy teny za tsy ho faty izy. Zay ny eritreriny fa aoka ny sitrako ny atao. Amin'iny Jesosy mipetraka amin'ny toerana zanaka. Le nofo zany. Dia any amin'ny Hébreu izy miteny hoe nianatra izy fakatoavana teto tany. Zany hoe Jesosy tonga teto iny zanaka. Zay mahazanak'Andriamanitra azy. Le izy rehefa miteny amin'ny Baiboly ohatra hoe ny ray dia lehibe noho za mipetraka zanaka. Fa izy rehefa miteny hoe ny teniko izy tsy ho levona ny lanitra sy ny tany io foana Andriamanitra iny. Dia reny nefa misy verset any amin'ny Baiboly miteny hoe ny teniko maharitra mandrakizay. Jesosy rehefa miteny hoe za ny fahazavana. Na minona ianareo izy zao izy fitsangarana maty. Misy taona Jesosy tonga dia miteny amin'Andriamanitra azy dia misy taona toerana zanaka. Dia io ndraindray maneno hoe hitanareo fa dia Andriamanitra raha miteny any an-danitra dia tia mifanahy masina dia ohatrao. Any amin'ny testamenta aloha tsika misy taona Andriamanitra io miseho amin'ny zavatra anankiray amin'ny fotoana anankiray. Jesosy rehefa miteny na izanaiza angona androna telo dia eo afovoany tsy hoe misy Jesosy be da be akory fa na izanaiza izy. Amin'ny Efesiana toko 5 dia miteny an'izao izy Andriamanitra izy manerana an'izao tontolo izao. Tsy voafiantsika zany fa illimité be. Fa feno. Jesosy zao miteny anao hoe za mivavatin'ondro. Eo ambany izy miteny hoe zaho izy mipiandry ondro, za mipiandry tsara. Indraindray izy miteny zany hoe Jesosy daholo zany lalana miteny zavatra be da be izy fa misahana andraikitra be da be Andriamanitra. Tena Andriamanitra daholo ka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia raha te hitan'Andriamanitra fotsiny dia tsy nisy nahitanao Andriamanitra naovinanao viny. Te hitan'Andriamanitra hoe dia Jesosy fa ny zanaka izy manambara azy. Zany hoe tsy satria ny lalàna ny jiosy tsy misy olona mahazo mahita an'Andriamanitra ka ho faty. Na Mosesy ara tsy nahita an'Andriamanitra fa mefinao izy ianao eto amin'ny tanako eto amin'ny tavako dia ny tavako fotsiny hitanao ny ato amin'ny atoka ngamba raha tsy diso fa. Dia zay mahatonga ny Jesosy mahatonga ny jiosy naiky hamono Jesosy satria izy ianao izy olona ko manao ny tenanao Andriamanitra. Dia nanazava moa ny tompo. Dia zay koa ny zaka ny jiosy satria izy misorona be hoe lazao anay raha ianao Kristy. Dia izy ankehitriny dia hitanao izy ny zanak'Andriamanitra van'Andriamanitra ny janak'olona. Dia gaga be ny jiosy satria amin'ny finoany jiosy tsy possible zany misy olona mipetraka eo tanakavan'Andriamanitra zany. Ary ny tanakavana zany koa amin'ny Baiboly mbola hafa tsy hoe misy tanana be akory. Fa raha mamakintsika ny eo amin'ny Salamo 7:20 ao misaky miteny hoe tanan'Andriamanitra ao dia hery. Tsandrinao izy nanovanao ny fahavalo, ny tananao izy mahery. Zany hoe puissance ny tiantenenina. Rehefa miteny Andriamanitra hoe lanitra izy ny fitoeran'ny fendrianako ary ny tany ny fitoeran'ny tongotra tsy hoe misy tongotra be no ohatrany fa naiza dia feno an'Andriamanitra. Azanareo? Eny amin'ny manaritsika anao fampianarana be an'izay fa lalina be zay sa. Tena efa anaty programme zay lareo dia kinona amin'ny tompo fa tsara fatarana. Tokely amin'izay misy fotoana Jesosy ny teny hoe ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia izay mino fa zaho miray ary ndray ato amiko. Dia ahoana indray ny fifandraisan'izay amin'ilay resahanao teo. Ary raha tsy mino an'izay ozy izy dia tsy mahazo fanjakan'ny lanitra. Hoe dia mifanontanianao moa zany hoe ahoana moa zany amin'izay. Azavaina. Avy eo izy ny teny an'izao hoe zasany ray izy dia ray ihany. Akitsy kely zay. John. Miaraka mijery tsika. Rehefa misy mahita dia tenena azafady.
14 jauna 14 ohatra be da be misy taona ohatrany maromaro misy verset an'izay jauna 4 14 ie mipeta be mihitsy izay verset izay a ay jauna 10:30 zao miteny an'izay koa ao amin'ny jauna 10:29 izy miteny hoe nyray ozy izy izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray izao sy ny ray dia iray ihany dia olo hoe zao jesosy miteny hoe ny ondry mihaino ny feko ary izao mahalala azy ary izy maniraka ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsisy overy izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako miteny izy amin'ny tanako indray dia aloha izy nefa miteny amin'ny tanany ray zay le tena ke misy taona jesosy mipetraka amin'ny toerana zanaka dia zay nga mahatonga ny ohatrany hoe fisarahana rehefa miteny izy ohatrany hoe manao olona anankiroa fa jesosy a dia Andriamanitra tonga nofo zany hoe raha mamakytsika amin'ny Hebreo ny lalàna ny jiosy dia zao a tsy misy mihitsy a mahita an'Andriamanitra naoviana fa saromana izy rehefa mandeha raha mamakytsika ny nomero toko 4 tsy diso be le amin'ny sary atao amin'izao reny hoe mitondra ny aritra n'Andriamanitra le inona moa fiaran'ny fanekena dia tonga dia mianjaanja be eo tsy izay ny amin'ny baiboly fa ny amin'ny baiboly dia tsy maintsy saromana ny fiara fanekena satria eo misy ny fanatrihan'Andriamanitra dia saromana ny lefitra lamba hitanareo lefitra lamba le matevina be izy io misy kerobima amin'ny sary dia miloko volomparasy amin'ny Leviticus Exodus miteny izany iny kerobima iny le tandindona ny kerobima amin'ny lalana makany amin'ny hazonaina izany hoe tsy misy makany amin'Andriamanitra mihitsy avosakana dia ny mpisorona be tsy mahazo miditra ao mihitsy raha tsy indre-pandesa-taona dia rehefa tonga ny tompo a dia rehefa maty Jesosy dia nitrihatra iny dia mahazo manatona an'Andriamanitra amin'izay dia amin'ny Hebreo izy miteny hoe iny lamby iny izy izy a dia ny nofon'i Jesosy Kristy tompo izany hoe le nofony fotsiny iny fa ny ao anatin'ny tompo ao a dia Andriamanitra tsy haiko nazonareo vakizy kely zany amin'ny Hebreo zay mahatonga hoe rehefa potika Jesosy dia trihitra le satria potika ny nofony izany hoe rehefa nandeha Andriamanitra zany dia nahaka an'iny ara-panahy dia nanarina ny tenany zay le olona zay le nofo tranolay zay mahatonga hoe lay teo izy Paul lay fa le nofo manana sitrapo dia zay le zanaka misy taona zany ny tompo sady zay koa ny tenenin'ny Hebreo le teneniko teo foana hoe mampianatra antsika nompon'Andriamanitra marina izy a dia maka ny toeran'ny zanaka dia ohatra antsika hoe zanak'Andriamanitra ho fampianarana antsika any amin'ny Hebreo izy miteny izay amin'ny teny frantsay izy ny tena mazava fa amin'ny teny gasy tsy dia mazava Hebreo 10 Hebreo 10:7 Hebreo 10:7 koa amin'izany rahalahy satria manana fatokiana hiditra fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky ny efitra lamba dia ny nofony io le izy hoe ny efitra lamba dia ny nofony izany hoe le izay mahatonga ny hoe tsy Jesosy Kristy tompo zany tsy diso be koa le sary amin'izao hoe tsara tarehy be sosotra zany le nofo iny zany le efitra le fisarahana fotsiny satria nisy taona rehefa nandeha io fiaran'ny fanekena io a dia nijerijerena azy ohatr'izao fotsiny vahoakan'Israely dia maty ngamba firetsy maty io satria le famasinan'Andriamanitra zany Andriamanitra rehefa miseho antsika dia fitsarahany foana voalohany fa tsy maintsy saromana foana dia nahafahan'Andriamanitra nandeha telo amby 30 taona dia nitafy nofo fa ny ao anatiny dia Andriamanitra ny tena kristiana ngamba manana an'izay hoe rehefa ao anatiny ady ianao dia misy sitrapo anankiroa zay mahatonga ny tenan'ny Paul miteny hoe nofo izy mifanoatra amin'ny fanahy dia ny fanahy mifanoatra nofo mba tsy hahafahanareo manao an'izay tianareo dia iny nofo iny le mila petraka tsara amin'ny fanahy foana dia zay Jesosy le nofo zay le Jesosy zanaka eny ho avy le fampianarana efa tsy ho ela fa efa kinona amin'ny tompo naiky natao tamin'ny herino ala izy fa nisy an'le contretemps dia ihanina fa hazava fa bebe koa izy satria tsy zay le programme teo dia
ny anandray le atao amin'ny Genesis le toko voalohany 1:5 hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika ary araka ny tarehintsika. Tsy azoko mihitsy hoe be da be zany le Andriamanitra Ie misy miteny izany koa io ara misy ny isika io dia rehefa anona koa izy mbola miteny an'io re andeha nidina Andriamanitra izy nidina dia Genesis toko 5 ay toko 12 hoe andeha isika kororotsika amin'ny fiteniny izy izy. Genesis toko 12 koa mbola misy an'io. Zay le za aloha zany tsy afaka maly hoe be da be ny Andriamanitra amin'ny Baiboly no ray ihany ray ihany. Aka verset vitsivitsika ilaza hoe ray Andriamanitra sy tokana ary. Dia aka verset vitsivitsy koa tsika ilaza hoe Jesosy ny Andriamanitra. Dia raha ohatra zany ka Jesosy ny Andriamanitra ka tokana ny amin'ny Baiboly dia ray ihany ireo. Deutéronomie toko 5 Exodus toko 5. Exodus toko 5 Leviticus ngamba izy zay. Deutéronomie Écoute Israël, Leviticus 6, Deutéronomie. Raha misy mahita misy an'ilay teny didy lehibe indrindra amin'ny meny Mosesy voalohany an'i Israël hoe menory Israël ny Andriamanitsika Jehovah dia iray ihany. Misy an'izay eo. Dia avy eo nisy nanontany an'i Jesosy hoe nididy manao ahoana moa lehibe indrindra dia naverin'i Jesosy ilay izy hoe écoute Israël izy menory Israël fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra iray ihany. Leviticus numéro ngambany. Deutéronomie toko 5. Andiny 4. Menory Israely Jehovah Andriamanitrika dia Jehovah iray ihany. Izy miteny anankitelo Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Amin'ny teny frantsay io dia ao amin'ny Isaia ao ny teny tsy misy Andriamanitra fa tsy za be da be ny teny an'izay. Dia any amin'ny testamenta vaovao Paul koa mbola miteny an'io, Jesosy koa mbola miteny an'io. Fakitsika kely Koritiana. Romanina toko 7 aloha. Andiny 7:20. Andriamanitra ny Jiosy ihany va izy fa tsy anjetilisa koa. Eny anjetilisa koa fa iray ihany Andriamanitra izay anamarina amin'ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Izy tsy miteny hoe telona be da be fa iray ihany izy. Dia atao amin'ny anina koa mbola misy atao amin'ny Koritiana.
toko favalo andininy faefatra. Korotianina toko favalo andininy faefatra. Ary ny amin'ny mihinana ny hena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsy nitsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Iray ihany daholo ny teneny. Any amin'ny Timoty ihany koa izy mbola miteny a. Timoty any toko faharoa andininy faefatra. Timoty voalohany toko faharoa andininy faefatra. Timoty voalohany toko faharoa andininy faefatra. Izay tiany olona rehetra vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina fa iray no Andriamanitra. Reo izy tsy miteny telo. Toko faharoa dia avy eo izy miteny ary iray mpana lalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy. Tsy miteny izy Andriamanitra fa niteneny iray hoe olona, izany hoe ilay amina olona azy. Satria nisy fampianarana natao izay hoe tsy maintsy le mahatonga antsika ho voavonjy dia noho ny amin'ny Jesosy olona. Satria olona no nanota dia tsy maintsy misy olona koa ho vonoina. Satria ny fahafatesana ny tambiny io. Dia tsy naka olona zany Andriamanitra. Dia iny côté olona iny le mpanelanelana zany hoe tsy haiko na azonareo zany hoe mahatonga antsika miditra ny lanitra dia satria nisy olona zato isan-jato nanao sorona ho antsika. Dia le côté zanaka, le côté hoe Jesosy lasa olona. Misy verset iray koa any amin'ny Korinthiana any hoe Kristy hozy izy izay olona. Fa ny Andriamanitra dia iray ihany. Dia eo ambony eo mbola miteny an'izao izy ary ho an'ny mpanjaka tsy mana-taloha, toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo. Ho an'ny mpanjaka tsy mana-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana. Eo amin'ny toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo misy an'izay. Timoty voalohany toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo. Ary ho an'ny mpanjaka tsy mana-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana. Voninahitra laza mandrakizay. Be tabe fa zany sombitsombo fa be tabe no miteny Andriamanitra ray ato amin'ny Baiboly. Dia misy fotoana ny mpianatra Jesosy mitsy miteny anazy hoe Andriamanitra. Amin'ny Jiosy zany miteny tenan'Andriamanitra. Izay ny tena anisany nahatonga ny Jiosy namono Jesosy zany. Satria olona ihany izy dia miteny tenan'Andriamanitra. Vekantsika ohatra zao rehefa maty zao Jesosy, rehefa maty Jesosy dia Timoty Tomasy le tsy mihino mihitsy, za tsy mihino raha tsy mahita. Dia rehefa nisehon'i Jesosy amin'izay dia izy Tomasy tamin'ny tompoko sy Andriamanitra. Raha amin'ny Jiosy manao tsy niteny daholo itony mpianatra ino ty ataonao ty fa tsy Andriamanitra zany io. Ary Jesosy eo amin'ny Baiboly ao izay olona niakohaka taminy tsy misy mihitsy ny rarahany izay nisaotra azy na izay mivavaka taminy. Nefa raha mahita amin'ny asany any amin'ny Apokalipsy, Jaona nandohalika tamin'ilay anjely. Izy anjely ino ty ataonao ty fa aza manao an'izao fa ny fanambaran'i Jesosy ihany izy mifamarinana ny teny izay izy. Fa izay nandohalika teo anatr'i Jesosy, izay nisaotra an'i Jesosy, izay mivavaka amin'ny Jesosy tsy nilaviny zany. Ary Jesosy rehefa nampianatra mivavaka dia miteny raha mivavaka dia manao hoe rainay eo izay any an-danitra. Fa rehefa mivavaka amin'izay mpianatra ny tompo mamaky tsika tsy hisy mivavaka rainao izay any an-danitra fa mivavaka tamin'i Jesosy daholo. Magaga satria Jesosy ihany ilay Andriamanitra. Ao amin'ny Titosy izy miteny an'izao. Titosy toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Titosy toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Titosy toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehony voninahitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Miandro izy ny fanantenana fisehon'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Io izy amin'ny texte original.
tena io mihitsy fa aveo moa tateoriana nisy novaindry zareo satria ny andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Dia raha mamaky kotsika eo amin'ny Jaona voalohany toko 5 andininy 20. Fa mety tsy ho takatra antsika daholo iny zay fa na misy taona raha ny sarotra be le mandeha tsikelikely zany e. Zay ny tena marina le révélation de Jesosy mandeha tsikelikely. Jaona voalohany toko 5 andininy 20. Ary fatatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nomeny antsika ny fahazava-tsaina mba nanatsika mba ho fatatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Kristy Jesosy Kristy zanany izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Io zao dia miteny izy ny Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Nefa raha mamaky indray tsika ao amin'ny Jaona toko 7 izy hoe zao izy ny fiainana mandrakizay dia mahalanao izay Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy izay niranao. Jaona nefa eto miteny hoe izy io Jesosy. Ny amarana ko azy ngambany raha mamaky sika ny Kolosiana dia izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita Jesosy. Zany raha te hita an'Andriamanitra ianao dia Jesosy fotsiny. Dia ao aminy izy nitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Zany hoe feno zany tsy hoe tapan'Andriamanitra fotsiny izy na silana ohatrany fa feno. Hainao zavatra feno. Dia complet zany Jesosy. Fa amin'Andriamanitra azy zay manana afaka raha ohatra izao maka balôma dia tsofoko ny rivotra dia tsy ao anaty balôma rery misy rivotra. Fa naizanaiza misy rivotra. Zany hoe Andriamanitra io tsy afaka ferantsika. Tsy afaka ferantsika hoe lasa sady miteny eto fa izy nefa tonga ary dia mifanahy masina. Izy zao mitetrinteny zao hoe tsy amelanareo kamboty aho izy fa vetivety dia hoaka aty aminareo aho vetivety dia tsy ahitanareo vetivety dia hoaka aty aminareo indray. Mahagaga nefa dia zao tsy Jesosy mihitsy ny nakaty fa mifanahy masina. Dia nefa izy miteny hoe tsy amelanareo kamboty aho izy fa vetivety izy dia aty. Miteny an'izao izy amin'ny Nikodemosy hoe tsy misy olona izy niakatra ao any an-danitra afa-tsy ny zanak'olona izay any an-danitra. Nefa izy amin'io eto tany. Vakinareo anakely amin'ny Jaona zay. Zany hoe Jesosy zany tena naizanay izy. Ary zay mandriamanitra azy izy daholo misahana an'io rehetrarehetra io zanaka fanahy masina. Miteny Baiboly koa miteny hoe izy ny fanahin'ny Tompo izy ny fanahy masina, fanahin'ny Kristy. Izy miteny hoe zany lalana, zany vavahadin'ondry, zany mpiandry ondry, zany mpanjaka, zany lalana, zany fahazavana toy izao. Tsy misy afa-tsy Jesosy daholo ny Baiboly satria Andriamanitra daholo nanao famonjena ka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy hoe anjely akory na ohatr'izany. Vakitsika kelany eo amin'ny Jaona toko 7. Andiny 12. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo ahoana no inonareo raha milazanareo ny zavatra any an-danitra ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Jesosy miresaka Nikodemosy amin'io dia tsy misy olona izy niakatra ho any an-danitra afa-tsy izay nidina any an-danitra. Matetika tsy matetika fa rehefa miteny zanak'olona izy dia izay amin'ny maha olona azy koa zanak'olona. Dia izy aiza izy ilay zanak'olona izay any an-danitra. Zany miteny izy eto nefa koa any an-danitra. Tsy haiko nazonareo zany teny Tompo zany. Tsy misy izy miakatra any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Tsy miteny izay zanak'olona eto aminareo miresaka eto nefa izy miresaka eo. Fa izy ilay zanak'olona any an-danitra. Zany hoe Jesosy miresaka io zany sady misy any an-danitra misy izy miresaka io. Nisy fotoana rehefa nidina koa ny afo. Mamaky ny Deutéronomie tsika. Dia nidina hoy izy Andriamanitra tamin'ny afo tao amin'ny tendrombohitra Sinay nidina. Dia avy eo miteny an'izao indray ny Baiboly hoe tany an-danitra izy no niteny dia heninareo ny feony tetỳ an-tany. Zany ohatra zany Andriamanitra rehefa niseho tamin'ny Elia izy nandeha aloha ny rivotra dia voalazana hoe fa tsy tao anatin'ny rivotra. Nandeha indray ny afo dia voalazana Baiboly fa tsy tao amin'ny afo. Ohatrany koa izy rehefa niseho tamin'ny Job. Zany hoe Andriamanitra io tsy afaka ataonareo hoe amin'ny telo. Mety betibe tokoa raha hoe manapitrisany be ny naizanaiza zany. Zany hoe afaka eto izy afaka ry afaka misy voromalala hitanao hoe tsy afaka jereva tsika zao mivavaka dia misy an'Andriamanitra daholo naizanaiza nangona rona telo. Fa maka toerana samy hafa izy dia tsy maintsy naka zanaka izy dia ilay zanaka iny nefa manofa azy mandehandeha tsy afaka naizanaiza amin'ny fotoana fa mifanahy satria fanan'Andriamanitra naizanaiza misy azy. Dia aloha ngamba ny atsantsika kely fa manaraka tena zavainy zay fa
ny fotoana mandeha dia aleoantsika hiroso amin'ny fampianarana zay a misaotra tiako hazavaina kely le hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Iny zany tiako hazavaina kely satria ohatranahy zao efa ataoko hoe elaela ihany niarahana tamin'i Jesosy nefa misy fotoana raha misy zavatra tsy mety ataoko ela be za vao afaka amin'ilay fanamelohan-tena zany. Ohatra hoe manao examen de conscience ianao zao dia natsapa iny ohatrany tsy nety iny nataoko iny dia eo dia tena ela be vao tafarina dia hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy nefa ny conscience anao misy ohatra miteny hoe tsy nety iny nataonao iny. Iny zany tiako hazavaina kely hoe ahoana moa efa nahazo kely zao tamin'ilay hoe makaiza moa ny kristianina raha maty raha tena manana an'i Jesosy efa nahazo kely tamin'iny efa nahazo fanazavana fa mbola tiako ampiana fanazavana dia misy koa tenin'Andriamanitra le hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Dia ireo zany no tiako hazavaina kely. Ie, ao amin'ny Romanina misy n'izay raha tsy diso a. Romanina 9 dia ny voalohany. Hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho izay amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fiainana nanafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana izay tsy hain'ny lalàna satria nofo malemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanaka. Ny matetika rehefa misy zavatra tsy mety ataontsika rehefa ao amin'ny tompo rehefa hoe manota zany dia voalohany aloha tsy mahazo aina ohatrany hoe mavesatra be zany ianao ohatrany hoe misy izay koa ny famantarana hoe zanak'Andriamanitra. Raha ianao zay manao zavatra tsy mety ka tsy hisy ohatrany kaina zao nanota fa tsy mba misy nenina mihitsy ohatrany hoe tsy mba ataoko inao izy nafatiny rahalahiko fa raha tsika zay manao zavatra tsy mety dia misy zavatra milosilosy ao dia io tsy mahazo aina ohatran'ireny olona zavatra kely tsisy dika iny ohatrany hoe ianao nanao kolikoly be zany ny fahasapahanao ny tenanao dia mila mifono. Dia taloha mihitsy ohatr' izany ako ohatrany hoe ela be zany vao miverina le hafa izay koa ny tena marina satria zao ny olona rehefa lavo ela be vao mirehatra satria manina manafanana ianao rano gamany ataoko hoe 5-20 minitra na atsasakadiny vao mafana fa atao vao mangatsika iny fa 10 minitra iny dia mangatsika apetraka ao fotsiny eo. Zany hoe moramora kokoa tsika ny lavo moramora kokoa tsika ny mangatsika fa ny mamerina iny hafanana iny dia amin'iny amin'izay no mba metra-panontaniana eo amin'izay dia le zay le hoe eo le ilaina ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tena mazava fa ny nofinao ny tsy mino na hoe manomboka tena mafy be loatra tsy dia takatra moa zany fa ohatrany mbola tsy mahazo antoka hoe tena voavela ve mifahotako satana koa moa tonga dia izay le hoe mampatsiahany zavatra natao izay mantsy papanga izy apaitsahivony tsara mihitsy zao daholo ny ataonao ihany dia lasa ohatrany hoe tototry ny alahelo eo zany. Fa ny tena marina ny ten'Andriamanitra hoe raha vao tsika manota ka mifona amin'ny anaran'i Jesosy dia fa afaka iny fa rehefa avy eo amin'izay ny adidinao dia zao araka ny teny tompo hoe jerevo izy izay nilavonao amin'ny apokalipsisy miteny izay taiza ianao ny lava dia jerevo izy dia mibeba dia miverena amin'ny afinao voalohany. Zany hoe misy adidintsika rehefa avy eo zany hoe mety ho elaelo io zany misy taona tena ela be mihitsy vao miverina fa mila disipline fa liny tena efa mazava rehefa nanota ianao dia efa tsisy fanamelohana mila mifona amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy mamerina intsony. Tsika tsy parfait raha tsy tonga ny tompo izay vao tena parfait tsika fa ny nofontsika io mandeha tsikelikely mbola manana sitrapo izay le ilaina ny hefitra ampijalijalian'Andriamanitra any amin'ny hefitra any dia mipopotra daholo ny voatango ny voaloboka sy ny tongolon'ny Ezipta fa mandeha tsikelikely rehefa mamono fahavalo zany taloha dia na ny lohany tapahana na ny fony trobarana zany hoe le fahotana be zany raha ra-panahy namono antsika Jesosy mety hoe fijangajangana raha mpijangajanga be ianao dia zay le fahotana fa rehefa avy eo amin'izay ianao mety fiteny mety zavatra tsy tandrina
mety eritreritra mandeha ho azy misy taona ianao mandeha dia eritreritra mieritreritra ny zavatra hafa tampoka tsy araka ny eritreritra ny tompo tonga dia asoraty zany Jesosy zay le no anaty ady eny tsika Jesosy ny teny mihitsy hoe tsika zany ao anaty guerre foana dia anaty guerre foana ny tena zava-dehibe dia mila tenin'Andriamanitra mila ancré tsara mahatonga ny chute-ny kristianina dia olona tsy manodiscipliné tenany amin'ny tompo raha vao tsika zay tsy midiscipliné amin'ny Jesosy tiako tenenina misy intimité nao be amin'ny tompo tsy haiko mifoha amin'ny alina ianao dia mivavaka mamaky baiboly ianao rehefa misy fotoana fa raha tsika mandeha goragora fotsiny amin'izao vetivetika io nofontsika io dia mitady zavatra hafa dia vetivetika io dia mora manota kapohana kely ohatray tonga dia traitra tonga dia miteny mahery olona ho azy dia rehefa avy eo amin'izay vao miteny fanahy masina ohatrany tsy mahazo aina zany ianao dia eo amin'izay no mieritreritra inona moa le ataoko aiza zany ny fotoana tratran'izany mpiara-miasa tamiko taloha tany tonga dia niteneniko za tsy hoe niteny ratsy azy fa niteny masika be azy zany dia rehefa avy eo amin'izay manomboka satria manino tsy ao amin'ny tompo tsy hoe tsy ao amin'ny tompo fa variana variana fiaina andavanandro sy ny ohatroatra izany dia tsy maintsy niteny tompo hoe raha ohatra ianao ka nanana elo amin'ny hafa-dany ianao mifona dia tsy maintsy mifona aloha na dia tsy tia nofo satria hafa baraka nrehetrarehetra amin'io miteny inona ry ty atao nafonafony ty za tsy maintsy mifonako izay raha didin'i Jesosy fa nofonao koa tsy tian'le mifona zany koa izy daholo dia aza manamely tena be fa zay ny ataonao fotsiny rehefa lavo fa kikely eo amin'ny apokalypsy toko faharoa andininy fahaefatra tsy mety koa raha ohatra ny Jodasy Jodasy nanenina ny nataony fa tsy tao amin'i Jesosy rehefa avy eo zany hoe be da be manenina fa mamono tena be da be manenina dia lasa mamono fo be da be manenina dia lasa misotro tokana ohatr'izany tsy izy zay fa ny antsika ara-baiboly dia manenina faotany le zanaka adala nodiny sainy zany hoe tonga sainy hoe tsy mety le nataoko dia miverina ao amin'i Jesosy dia milamina ho azy ny rehetrarehetra verina n'le taloha apokalypsy toko faharoa andininy fahaefatra kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao koa tsarovy izay nitoeranao fo mbola tsy lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany zay le tsarovy aloha le taloha dia manaova ny asa voalohany zany hoe avereny le afo dia iny le discipline ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ao tsy nisy nanao zava-dehibe ao an'Andriamanitra zany raha tsy olona nanana fifandraisana lalina taminy zay nga Jesosy rehefa andeha hanao mission tsy ray andro tsy roa andro efa 10 andro izy tany anefitra ary voalaza mihitsy amin'io ka fa lasa izy mivoaka amin'ny alina dia mivavaka dia avy eo izy miasa zay le intimité Mosesy efa 10 andro 10 alina ry Elia tsy misy mihitsy zany hoe tao hoe olona mandeha fotsiny amin'izao goragora zay am'le koa azy fa raha vao goragory tsika dia tsy ao tsony ny ara-panahy dia tsika zao io tsy mandainga koa io fanan'Andriamanitra sy ny tenanao io tsy mandainga zany satria Paoly miteny hoe miara milaza amiko amin'ny fieritreretako izy ny fanahy masina zany hoe ny fiasa ny fanahy masina dia ato ianao zany afaka manao zavatra be ianao zany mety afaka mandeha metsena mety manao zay mahafalifaly ny fonao sy ny sainao ianao fa zao fantatrao hoe tsy ao amin'i Jesosy ianao fantatrao hoe mavesatra dia miezaka amin'izay ianao mitady an'ilay ao amin'ny Jeremia toko faharoa hoe mitady rano tsy matazon-drano zany hoe mitady fiainana hafa lasa ianao mahafalifaly manao kilalao manao tsy haiko mijery tele misy fotoana ianao tratran'izany tampoka anao tsy haiko dia nefa tsisy aina fa responsable ny tsirairay koa amin'ny rehefa lavo satria raha ao anatin'ny ady zany mila mitandrina foana mila mivavaka foana zay ngambany fa tsisy fanameloana zay amin'ny Kristy marina ny tenin'Andriamanitra iny raha hoy tsika tsy manana ota itsika izy dia mamita tena asan'ny fanahy masina koa zany zay ny asan'ny voalohany raha vao misy disy dia efa mampatsiahy atsika izy raha miaiky fahotsika dia matoky sy marina izy ka mamela sy manadio atsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra mila miaiky ny fahodisoana zay ngamba fa fotoana mandeha be